Ny tanjoko revoaka malagasy dia metraka modely vaovao eo amin'ny fiarahamonina. Mihaino ireo tadiavy vaoaka amin'izao fahasairana maro azo zao. Mihaino olona rehetra mitady miaraka ny vahaolana ao anatin'ny fanajana tanteraka. Ary ny tena vaindondra rahako dia ny fahasarananareo. Tsy maintsy atao aingana izay ahafahan'ny fahasaranana ny isa tokantrano. Sakafo zany. Indrindrindrindra ny fampihavanana antsika, fampiombonana, réconciliation nationale hoy aminareo. Tsy maintsy ataontsika koa ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Io zany tena tsy maintsy ataontsika izay afoana io satria mampikaikaika ny olona. Ny fampitombona ny arkarena ao anatin'ny fiarahamonina koa zany satria tsy maintsy mitombo ny arkarena vao mitombo ny vola miditra ny ampaosiny tsirairay aby ary ity famezana asan'ny tanora sy ny vehivavy. Ny vehivavy renim-pianakaviana tena mahalala ny tsy ampy ny ao-tokantrano ary ny tanora tena ao anatin'ny eritrery ny tokony ompiana. Ny vehivavy sy ny tanora zao efa mijery akaiky ary efa mahafantatra ny tokony atao ny décentralisation effective le ndresahako teo. Marina fa misy tsy mahazo le izy fa veriky ndray hoe miainga avy any amin'ny fokotany dia makao amin'ny commune manana ndraikitra daoly izy ireo mba hahafahan'izy ireo manatanteraka tsaka ny siandavany ny zavatra ilain'ny mponina manodidina azy ireo ny fokotany. Raha misy zavatra mikorotanao na misy zavatra tsy milamina ao chef fokotany tonga dia malala hoe zao fandehany ary hofidina izy ireo fa tsy hotendrena intsony. Manaraka ny be ny tanàna izy ny be ny tanàna ka rehefa miteny izy hoe tsy mety dia tsy mety satria mantsy lasa tsangan'olona fotsiny izy amin'izao fotoana izao aza matahotra nareo fa io no tena fiaraha-maisa kaiky amin'ireo vondrona eropeanindreo ary tena atao lola arana.